Nilaza ny toerany kosa manoloana ny raharaham-pirenena eto Madagasikara i La Frantsa tamin'ny alala ministeran'ny raharaham-bahiny nanamafy ny tsy fankatoavan'ny ireo kandida izay kian'ny vonona raisam-pirenena noho ny filatsahany amin'ny fifidianana moa i La Frantsa. Fanadihadiana vetrany ary. Nanamafy La Frantsa ny amin'ny tsy tokony hilatsahan'ny kandida telo amin'ny fifidianana, Andriamatoa Andry Rajoelina, Ramatoa Lalao Ravalomanana ary ny Amiral Dider Ratsiraka tao anatin'ny fihaonana tamin'ny mpanao gazety frantsay tao Quai d'Orsay. Miantso ireo kandida telo mba hiain'ny sosikevitra izay avy amin'ny vondrona raisam-pirenena no tokony hikisahan'izy ireo amin'ny fifidianana La Frantsa. Nampatsiahiviny ihany koa fa lany tao anatin'ny fivorian'ny GICAM izay notanterahana ny 4 jona lasa teo, fa tsy anaiky ny mpitondra malagasy izay lany tao anatin'ny tsy fanarahana ny fanapa-kevitry ny SADC sy ny vondrona afrikanina ny vondrona raisam-pirenena. Miantso ny mpitondra malagasy mba handray andraikitra hamoahana ny firenena amin'ny krizy ity firenena ao Eropa ity. Laza tao anatin'ny fihaonana tamin'ny mpanao gazety tao Paris fa hitazona ny sazy izay efa nampiarina tamin'ny kandida telo amin'ny fifidianana filoham-pirenena La Frantsa. Ary misy amin'izao fotoana izao ny fihaonana izay ataon'ny La Frantsa amin'ny vondrona raisam-pirenena samihafa toy ny vondrona Europeanina sy ny vondrona Afrikanina momba ny fampiarana ny sazy ho an'ny rehetra manohy tohina amin'ny fandehanana amin'ny fifidianana. Ao anatin'ny fitadiavam-baolana ivoahana amin'ny krizy hatrany, tao anatin'ny fivorian'ny OIF izay notanterahana farany teo, Yamina Benguigui izay minisitra misahana ny francophonie ao anatin'ny gouvernement Terreau dia niresaka ny raharaha Madagasikara. Nambarany ary fa olom-bitsy no manohana ny firosoana ny fampiarana ny sorodalana ary ny vahoaka ihany ho izy no lasipatra ao anatin'izany satria mihisatra ny fiainana ara-toe-karena ao anatin'ny zava-misy amin'izao fotoana izao.